Miaraba antsika rehetra nantokantrano any manaraka an'ity fandahara izay ataoko aminareo amin'ity hariva ity. Tsy inona moa zany raha tiako volany amintsika iaby fa mahakasika ny raharaha nandroany izay niseho tany Benetsy. Araka ny fahafantatsika, araka ny misy omena matsery anaty Facebook, na amin'ny télé rehetrarehetra fa nisy karazana zava-rovoro tao Benetsy nandroany. Ka io zava-rovoro io zany ho hazavaiko kosa fe anisany natry maso koa zany tenako tamin'io androany io. Mamerina fiarabana amintsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy satria araka hitantsika video fanokevitra teo fa niarahaba nisy ranamana izay vavolombelo ary niatrika tamin'ny raharaha tany Benetsy Tiliarade izay mahakasiky ny hoe dahalo tokoa ve le olona sa tsy dahalo. Zay manko vaovao maresaka satria araka hitantsika ihany koa fa avy amin'ny fitondram-pandrakana izay naneho hevitra ny komandy na kolonely Randriana Solova, komandan'ny sergent Toliara fa hoe dahalo hono le olona iny. Misy video, tsy video manko fa ataontsika hoe fanokevitra ialana tsiny fa tsisy sary sy video le izy fa feo fa fanokevitra nataony dia vavolombelona izy olona eny ifotony eny an-toerana. Arahantsika misy kokoa zany rehefa avy eo fa handeha aloha tsika hijery izay fanokevitra nataon'ny Flery Rakotomalala mahakasiky ny toe-draram-pirenena izay. Tsy ilovanareo Madagasikara miala tsiny aho fa ianareo ray aman-dreny nampitera ireto ankizy ireto amin'ny Facebook koa dia ity no hafitra. Anga tsy misy protocole eo iavoloha raharam-pirenena izy ity ry Andrajoela sy mialy fa tsy hoe resaka tsikononkonona na kilalaon-jaza ka efa faritanareo amokadina sady ny fitondrana miala tsiny miala fondro tsy ilovanareo na hoe fananareo i Madagasikara ka holalavinareo tahaka izao. Ny solera iny zao efa nozitiavanareo toy izy mo hitantsika zao amin'ny alalan'ny sary zao ny zanaky ny filompinena Andrajoela dia mandray ireo vahiny ireo. Eto dia mafisitsika fa tsy hoe tsy fitiavan'ny zanaky ny Andrajoela no zava-misy eto. Hitantsika ihany koa manko ny zanany Arena izay mitantana Emiraty amin'izao fotoana izao fa tsy dia valapatsy anitsika fa ity dia raharam-pirenena araka tenentsika teo zay mba aiza ho aiza re ireto mpitandro filaminana reto manam-boninahitra reto ity ne tsy raharam-pianakaviany. Hitantsika fa ny raharam-pirenena protocole zay tokony mba hisy ataontsika hoe mba misy manan-danja amin'ny firenena fa tsy hoe katrano an-trano na hoe resaka fianakaviana. Tsy izany ihany ve tamin'ny andron'izany fanonganana filoha teo aloha Marc Ravalomanina fa diteny ataontsika ihany koa hoe raharam-pianakaviany ka amin'izao fotoana zao raha ino araka hitantsika fa ry zareo no mitantana rehetrarehetra. Ny manam-boninahitra na miaramila gendarme polisy reto dia tsy mbola mahatsapa-tena tsy mitrangana fa nivoaka madinika araka hitantsika vaovao any Benetsy hiverina moa tsika any Benetsy Tiliarade izay hitantsika fa araka ny fanazavana ho jerentsika manko fanokevitra natao ranamana zay fa vavolombelona olona eny fotony fa nalay ry zareo ambogadina ny fananan'olona izay ataontsika io dia fananan'olona ny omby anisan'ny karazana banky vola any amin'ny faritra atsimo iny olona anankiray angamba ataontsika hoe manana 100, manana 200, manana 500 aomby dia ny heveriny reto mpitandro filaminana reto fa hoe dahalo fa taiza foana re na mipetraka ny fanontaniana hoe fa taiza foana nareo nandritra ela be izay zao vao hanomboka fisokafan'ity basilaire ity dia hoe dahalo indray zany le olona dahalo tampotampoka eo olona reo efa nipetraka teo dia zao indray dia hoetrany hoe dahalo le olona ka zany tsy manaiky le fokon'olona ny tambabe ny fokon'olona na dia ataontsika hoe ny tambabe ihany koa ny reto gendarme polisy miaramila reto irakiraka ny reto mafia. Hitantsika anie zany raha vary zareo fananan'olona ombin'olona dia mbola ho jerentsika manko toy ny toe-draharaha ty fa tsy ho vita mora ity toe-draharaha ty raha tsy mitrangana
ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Ity dia atsika na ataontsika hoe tsy olana anafaritra atsimo ifotony ihany fa hitantsika ny manerana ny nosy. I fitrandrahana io dia ny ombin'olona eny mipetraka anaty ala, nefa io ala io handeha hotrandrahany ilainy pastiliara. De maneho hevitra ireto tany filaminana reo araka hitantsika fa nokevitra amin'ny tambazotra serasera fa hoe dahalo hono le olona, nefa taiza foana zareo olona io araka ny faneho-kevitra zay dia mandà ny visian'ity pastiliara ity. Alainy zareo zany le olona mba hiala eo amin'le toerana de handeha am'zay zany fitrandrahana. Raha tsy mitsangana atsika ireto hoe mahazo baiko ny ireto tany filaminana reto hoe mahazo baiko de tsy maintsy manatanteraka. Rehefa ohatra hoe tsy anatanteraka iry baiko reto ataontsika hoe miaramila na gendarme polisy reto tsy anaraka baiko, azagaga nareo raha ohatra isy miaramila frantsay ho tonga eto Madagasikara. Zay no ny hafarany. Ka reo vahoaka reo tsy hanaika hatramin'ny farany efa tenenitsika zany. Ireo dia misoro-dra. Ka eto manko tsika ahitaka ny fivoarany toe-dra raha zay fa aza adino hatrany tompo plasy tompo vavy ny miabonena manao zay na manao commentaire ahafahantsika matsaritsary zavatra izay. Andao arahantsika fanaohan-kevitra nataon-dra namana ialana tsiny fa tsisy vidéo na tsisy sary le izy fa feo ihany. Miaraba antsika rehetra nantokantrano any manaraka an'ity fandahara izay ataoko aminareo amin'ity hariva ity. Tsy ino moa zany raha tiako volany amintsika iaby fa mahakasika ny raha ranandroany izay niseho tany Benetsy. Araka ny fahafantatsika, araka ny misy omena majery anaty Facebook na amin'ny télé rehetrarehetra fa nisy karazana zavarovoro tao Benetsy nandroany. Ka io zavarovoro zany ho azavay kosa fe anisan'ny natry-maso koa zany tenako tamin'io androany io. Sendra mba nandalo de tena hoe nanatrika an'le izy. De tsy maintsy nanao an'ity en direct izy zany za mba hafanaromian'ny feoko sy mba hahafantarinareo kokoa zany hoe ahoana marina zava-nisy tany sa fe maro ny mandika vilana ana Facebook ihany. Zao ny antony araka ny zava-nisy zany tonga tany misy olo zany atao hoe Relaso eo amin'ny tanàna Benetsy. De io Relaso io de manaomby manaomby maro amin'ny tanàna io. Maro avao koa zany ny olo manaomby any amin'ny Sarieky, Ankilimaliniky, Benetsy izay miary aomby anaty ala iny. De io ala io de anisan'ny faran'izay arovan'ireo olona mpona eo a Benetsy. Ary eo anisan'izay io Relaso io satria any ny ombin'ireo no mivelona mipetraka eny anaty ala eny any. De io ala io misy omby io dia izay anisan'ny tany izay tena hokasain'ny Bastoliara ho trandrano. Voalohany zay faharoa zay miezaka zany reo hanala an'ireo omby reo eny amin'io ala io mba hahafahandreo halalaka, mba hahatonga andreo halalaka ny fomba iasanareo zany. De ny zava-nisy am'izay de zao tonga tany ny zandako ny miaramila tamin'ny maraina teo. Rehefa tonga reo de miantody androzy agny hangalaky aomby reo baka anaty ala tany. Aomby reo anefa maro tsy ho vitandreo mihitsy. Ino ny raha nisy tao? Nitifitra zany nareo tia nifitrifindreo le ombin'olonareo de maro maty ao anatin'izay. De bakeo rozy niala tany amin'le toerana nandeha nankany Tsiantsia. Tôbily roa reo tamin'izay mbola tôbily anankiroa. De efa tao Tsiantsia moa reo de tao Tsiantsia koa moa zany marina fa misy karazana fisaram-bola izay nataondreo tamin'androany. De nataon'ny Bastoliara moa zany zay fisaram-bola tao Bastoliara fa rehefa Israely olo zany izy raha nisy tao amin'izay. De rehefa maro zany le omby matimaty tany anaty ala iny de tsy zareo fokon'olona teo amin'ny tanàna de tsy zareo mponakana mabara azy
voalohany miditra barazy ianao, voalohany miditra Benetsy dia nametraka barazy reo kininina, dia anao hiditra ny Benetsy koa avy anavaratra ao koa baka ohatra baka Kilôky baka Tsansia dia fermé koa zany ao Parizia indreo. Dia tao anatin'izay zao dia nanafa tsara amin'ny fako, nafa tsara foro avy aty Toliara, dia tonga tany moa zany Fipy sy ny namany sy ny sisa. Dia ny zava-nisy dia zao lala moa zany fantatry zay rehefa hoe tanapaky lalana igny dia tsy tôbily afaka mivezivezy. Avy amin'izay zandary marito baka avaratsy nandeha namonjy ny loza agny ta Benetsy agny avoka fa avy koa poezy igny baka toa. Dia teo amin'izay raitsany le ady nisy torabata ao anatin'izay, misy adiady ao anatin'izay, dia nisy fiafarana tifitra, fa io tifitra io dia tifitra fanahinahina satria le olona nge mananjo hitaky ny raviny, fa ny zava-nisy nandroany dia karazana hoe tifitra ninihana le izy tamin'le olona, tena tifitra ninihana. Dia zao tena anontany antsika iaby, anontanianareo hitanao zay zany mahakasika le izy. Dia zao zany volan'ity androany mba tsy hahatonga anareo hirorosaina amin'olo any. Ady be tamin'androany ta Benetsy, tena ady nandefa bomba lacrymogène regny reo zay mba ahafahandreo olo mivazo dia mitifitra ambony, dia anisan'ny tifitra raiky nahafatandreo olona ohatran'izay zany le tantara. Dia zaho hoe te hivola aminareo iabiaby zahay, surtout zaho miresaka aminareo, tandremo fa tsy mahazo anao ary tsy mahazo antsika.